Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmen. Manultanao, vaovao. Manatrany arabandray toko lasy toko vavy amin'ity takarivany alarobia fa 7 ny volana septambra taona 2024 ity avy hatrany dia asina mpanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny fampahalalam-baovao entina amintsika amin'ity takariva ity dia ahitana lafim-baovao politika ao fanionkevitra samihafa manodidina indrindra ilay fifandirana momba ilay tany ny andotam-penaka eny. Isan'ny hoentina amintsika ihany koa nefa amin'ity takariva ity ny akon'ny fialan-tsasatra amin'ny ankabeny efa saika namonjy ny lakilasy avokoa ireo kolonga madinika ho an'ny fanjakana dia mbola maharitraritra izany fialan-tsasatra izany. Ny sehatra sosialy ihany koa tsy adino mitondra izany amintsika amin'ity takariva ity. Saika menomenina amin'ny fatapatapahan-jiro avokoa ny ankabeazan'ny olona na ny délestage no tianambara na ho an'ny eto an-drenivohitra sy ny manodidina na ny any amin'ny faritrany dia saika menomenina amin'ny ity tranga ity avokoa. Efa mitady vahaolana manoloana izay nefa ny fitondram-panjakana ary fantatra ankehitriny fa olana telo lehibe no sedray ny orinasa Jirama. Olana telo goavana no menjady amin'ny orinasa Jirama amin'izao fa tsy olana délestage fotsiny ihany. Isan'izany ny olana amin'ny famatsiana herinaratra satria nandritra ny 40 taona dia ny 10% ny vokatra dia termika avokoa izay lafo vidy ka tokony avadika ho hydraulique izany amin'izao. Eo ihany koa ny fatiantoka amin'ny fanampiana ny Jirama nefa mbola ny 5% ny mponina ihany no afaka misitraka izany eto Madagasikara. Tsy ampy ihany koa ny famatsiana Jirama hany ka misy fiantraikany amin'ny fiainana andavanandro ny mponina. Manazava ny ministry ny angovo sy ny akoranavo. Misy olana anankitelo angamba azo resana raha miresaka ny Jirama. Voalohany ny olana amin'ny fourniture d'électricité. Fantatsika fa nandritra an'izay 40 taona zay dia ataontsika hoe plus de 60% de production tsika de thermique. Ary ny thermique dia lafo. Zay natonga tsika tsy maintsy niezaka ny manao ny hydraulique nefa ny hydraulique amin'izao fotoana zao dia mbola tsy mafeno ny banka. Io zany dia anisan'ny zavatra maika tsy maintsy jerentsika miaraka dia ny problème na fourniture d'électricité. Ny problème Jirama faharoa dia problème économique. Fantatsika fa amin'izao fotoana zao dia niferana ho 300 milliards ny subvention ny fanjakana ho an'ny Jirama mba hahatonga azy afaka manao le fourniture. Io 300 milliards io dia ho an'ny olona 15% malagasy fotsiny zany satria ny accès ny électricité amintsika dia mbola 15%. Noho izany tsika mandany vola be nefa tsy mbola marakotra ny rehetrarehetra électricité. Noho izany dia problème économique zay tsy maintsy jerena akaiky. Ary ny problème fahatelo farany le problème social le volazanao teo hoe raha ohatra ka tsy ampy ny fourniture d'électricité dia miantraika zay amin'ny fiainan'olona andavanandro ny famokarana sy ny sisy ny sisy. Ny atao zany amin'izao fotoana zao dia ny coup d'arrêt amin'ny zavatra anankitelo. Amafisina ny fanaraha-maso ireo tambazotra mitondra herinaratra ny Jirama ary ireo compteur satria mitomba hatrany ny famokarana saingy midina kosa ny vola miditra ao amin'ny orinasa ho hiatrany ny ministra.